tena lehibe ho andray ambassadeur-ny Osoa no tafoana amintsika izy rehetra ato tokantrano ato amin'ny zao fotoana izao tonga amin'ny fotoantsika izay androsoantsika amin'ny fampianarana larina fahafimo zany androany larina fa 1 ny fampianarantsika ny amin'ny teny ity fanolainy tena koa ambassadeur-ny Osoa mandroso ato amintsika ny amin'ny zao izao ny fampianarana moa dia araka nambarako teo dia ny fampianarana larana fa 1 izay rahantsika ny amin'ny zao izao. Ny lohateny moa dia hoe niteraka zany Andriamanitra zany dada Iava zany ary izay no jerevantsika ho foana porofona mazava zany fa rehefa niteraka izy zany dia ino io nateran'io Andriamanitra sa tsy Andriamanitra valiny omeko sady Andriamanitra io nateran'io ary roa ny Andriamanitra marina raha ny fampianarana tena marina mitondra fiainana mandrakizay dia anankiroa ilay Andriamanitra roa misaraka tsara fa tsy trinité ary tsy monotéisme fa zany trinitarisme zany fampianarana avy any amin'ny démonie zany ary ny fampianarana monotéisme zany koa dia fampianarana avy any amin'ny démonie zany ka tsy andeha vanitsika ary hoe tena misy hoe niteraka avy Andriamanitra dia nao vaky itsikara ny soratra masina avy hatrany dia amin'ny bokin'ny salamo angamba nisy azy ity zao salamo faharoa somary mijerykelitsika zany hoe zay nan'Andriamanitra anankiray foana zany izay ny porofo mitandrina didifolo mihitsy ny ianao fa raha ny tokony izy dia raha soratra masina hoe tsy tokony izy fa ny tena famarihana dia roa ny isan'io Andriamanitra io roa miavaka tsara ary samy ivavahana daholo ry zareo. Avy hatransika dia hijery an'le hoe miteraka io Andriamanitra io satria io no anaovan'ny olona commentaire be amin'izao tsika miteny izao hoe aiza koa misy Andriamanitra miteraka zany tena niteraka izy fa io dia arakaraka an'izay boky ampiasainao. Ny Silamo zao ohatrany dia milaza fa tsy niteraka izy satria izy nanana boky hafahafa namorona boky hafahafa ho an'ny zareo fa tsy ilay boky ny Abrahama no nanany ampelantanana iny fa boky ny zareo manokana io ilay hoe any zareo zay ka tsy hidiry antsika iny dia zareo manoratra fa tsisy an'Andriamanitra niteraka zany ka zay ilay ao anatin'ny boky noforonon zareo tany aminazy tany fa ny bokyny jiosy kosany izay ny atao hoe Sefer Torah ny jiosy dia milaza mahitsy be mihitsiny ny bokin'ny Abrahama sy ny bokin'ny Moshe ary nisany izy mino ny Abrahama sy Moshe dia tsy maintsy mino fa marina ny teny satria teny Abrahama sy Moshe tany amin'ny taona moins 2000 no nisiany zareo ka zay boky hafa ty oriana ela be ty izay noforony olombelona ka miantso io Andriamanitra Abrahama tsy marina satria rahantsika zao ny bokin'ny Silamo efa ndresako teo taty amin'ny taona plus 600 nge vao nisy reny ka aiza moa zay taona plus 600 no marina no hatrehan'ny moins 2000 satria misy elanelana taona 2600 be zao zany zany tsy mety n'izy zany hoe ho atao fampitahana zany famarinana zany fa ny marina dia ny bokin'ny jiosy bokin'ny Abrahama sy bokin'ny Moshe ka any amin'ny bokin'ny Sefer Torah ny jiosy no misy an'izay teny hoe niteraka Andriamanitra zany dia vakitsika amin'ny bokin'ny Salamo faharoa Salamo faharoa andininy fafiry Salamo faharoa andininy fito Salamo faharoa andininy fafito ao amin'ny bokin'ny jiosy ny bokin'ny jiosy mihitsy manao fanambarana mahitsy marindrana ary eto dia mazava ho azy fa rehefa tsy bokin'ny jiosy ny vakianao dia namorona ny olombelona sy izay Andriamanitra tsy izy tany fa hoe tsy niteraka io Andriamanitra io fa tsy izay ny marina fa ny Andriamanitra Abrahama dia tena niteraka araka ny bokin'ny Salamo faharoa sy be dehibe moa molaza fa tsy niteraka zany Andriamanitra fa ka arakaraka ny boky eo ampelantananao io fa raha ny bokin'ny Andriamanitra Abrahama izay nisoratan'ny Abrahama ary ny bokin'Andriamanitra ny Moshe izay nisoratan'ny Moshe na Mosesy na Moizy dia milaza mihitsy fa tena niteraka io Andriamanitra io ary tsy niteraka ohatran'ny vehivavy miteraka fa niteraka
araka ny teny, zany hoe ilay teny a navoakany a teo izy no ny teny hoe za no niteraka anao androany. loha raha vakitsika ny teny zany. Salamo faharoa andininy fafito, salamo faharoa andininy fafito. Hamoaka ny didy aho, ty zany misy didy navoaka zany. Iavahany ilaza hoe zanaoko ianao, niteraka anao ankehitriny. Ay kosa e, mahitsy be zany teny zany. Ary ianao raha ohatra ny kale tokantrano ena zany teny zany de hatrany de faly sy mibitaka ianao hoe ay tena didy mihitsy le izy, didy navoaka ny iavaha, milaza sy miteny izy hoe zanako ianao ary niteraka anao ankehitriny. Zany hoe raha izay soratra masiny tatsesany dia niteraka mihitsy ny eo Andriamanitra io. Elohain'ny Israely, Elohain'ny Abrahama, Elohain'ny Mose, tena niteraka mihitsy izy. Ka izy amintsika moa zany afa-tsy ny olona mpanohitra an'io Andriamanitra maro io ny teny hoe tsy misy azany Andriamanitra niteraka zany. Fa zany zao de fahadiso-kevitra daholo hoe misy milaza fa hoe manana ny Andriamanitra Abrahama ho Andriamanitra, manana ny Andriamanitra Mose ho Andriamanitra, satria mitovy amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany Andriamanitra de eto nefa ny Abrahama nylaza mihitsiny fa ny Andriamanitra Abrahama de miteny mihitsiny hoe niteraka aho izy, izao niteraka anao androany. De mahitsy be zany ny teny fa rehefa niteny hoe niteraka de tsy azonao variana intsony zay fa niteraka izy zay. Ary raha niteraka izy de tsy misy azonao amalina zany mihitsy. Ka raha lay zanak'Andriamanitra moa de tena nilaza mihitsy io zanak'Andriamanitra io fa izy de tena teny, ary ilay teny de tena Andriamanitra, ary ilay teny nefany a de nateraka Andriamanitra mihitsy, satria izy ny teniny hoe ny raiko, ny raiko. Satria moa Andriamanitra ny teny misy koa tamin'izany fotoana izany taminazy hoe iteny zanako malalako izay sitrako izy no enoy. Ka Andriamanitra mihitsy no niteraka ny dikan'izay. Dao aloha jerevantsika hoe Yahosoa de mpamina ny Israelianina, ka tsy misy mahazo mamaly mihitsy ny tenin'ny Yahosoa satria mpaminany izy. Ka mampaminany ny mpaminany a dia hojerevantsika ny tenin'ny Yahosoa zay mpaminany. Aleloha arahana lalana satria Yahosoa io tondrona hoe zanako ianao io. Yahosoa ny tenenina tamin'io, tany de ataontsika malaky be le resaka zany. Do fakitsika aloha zany fa ny mpaminany de tsy maintsy enona, de verifentsika raha ohatra ka mpaminany Yahosoa, de verifentsika zay fakitsika aloha le hoe mpaminany Israelianina tsy maintsy enona. Deutéronomia 18:15 manaraka ny tenin'ny lalàna foantsika mba hahatonga antsika hijoho tsara amin'ny famarinana. Deutéronomia 18:15 anangana mpaminany ankiray tahaka eo voanao eo amin'ny rahalanao hiava Andriamanitra ao, hoenonareo izy zay. Anangana mpaminany anankiray tahaka eo voanao eo amin'ny rahalanao hiava Andriamanitra ao, hoenonareo izy. Zany hoe miaino zany ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Satria Israelianina moa ty mifampiresaka eto ty, ary ny resaka de mandeha amin'izareo samy Israelianina, tsy nidiran'ny Arabo, tsy nidiran'ny Sinoa, tsy nidiran'ny Japonais, tsy nidiran'ny Frantsay, fa zareo samy Israelianina no miresaka eto. Ka le hoe anangana mpaminany anankiray eo voanao za de eo amin'izareo samy Israelianina zany resahana zany. Mazava zany fa miala ny mpaminany rehefa tsy Israelianina, rehefa tsy Israelianina ny mpaminaninao zay nampianatra anao sy narahanao teny de tsy izy io amin'izany resaka mpaminany zany izy, fa Israeliana io mazava tsara be io soratra e. Zay mbola apitsika amin'ny andininy valo ambin'ny folo nge apitsika ny teny 18 sy ny 19. Ananganako mpaminany anankiray tahaka anao avy eo amin'ny rahalany izy. Satria eo amin'ny rahalany Israelianina daholo zany dikan'izany, satria resaka amin'ny Israelianina ty fampiresana ty. Satria le teny de hoe izao no ambaranao amin'ny zanak'Israely sy taranak'i Jakoba, ary ikatra amin'ny bokyny aiza moa misy an'iny any amin'ny bokyny Levitikosy, Exodosy ka Exodosy 19 Exodosy 19:3 Exodosy 19:3 teto zany nanomezana an'io lalàna io. Ary niakatra ao amin'Andriamanitra i Mose
dia niantso any ava tao any tampony tendrombohitra izy ka nolazany hoe izao no lazainao amin'ny tanànak'i Jakôba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Zany hoe ny anomezana le fanambarana zany a dia ny taranak'i Jakôba sy ny zanak'Israely. Tena tsy tafiditra ao ny arabo, tsy tafiditra ao ny frantsay, tsy tafiditra ao ny malagasy, tsy tafiditra ao ny anglisy na ny sinoa, fa taranak'i Jakôba sy zanak'Israely ihany no tafiditra amin'ity resaka ity. Zay no nomena le fanambarana. Noho izany zay niaino fanambarana avy any amin'ny zavatra hafa fo daholo, fo daholo, diso daholo mihitsy. Ka hojerevantsika raha ny teny hoe lay bokyny Deutéronome 18 zany a, ventsika amin'izay Deutéronome 18 teo, lay Deutéronome 18 iny zany a dia milaza fa israelianina io resany satria ny resaka dia mandeny amin'izareo samy israelianina. Deutéronome 18:15 io zany tsy tafiditra mihitsy ny frantsay na ny arabo na ny sinoa na ny amerikana na ny anglisy na sahala amin'izany, fa tena israelianina ihany no azo ianona teny. Ventsika vakina amin'ny 19:20 sy ny 20:10 zany voninahitra dadavasy Josoa. Ananganako mpamina anankiray tahaka anao avy eo amin'ny ralàna izy dia apetraka eo am-bavany ary ny teniko a dia holazainy amin'izy ireo ny zavatra rehetra zay andidiko anazy. Zany hoe misy teny zany a ho apetraka dada Iava amin'izareo amin'ity mpaminany ity, dia io teny io zany a no ampitaina amin'ny zanak'Israely. Dia io mpaminany io no henona ary israelianina izy io, ary io mitondra ny teny dada Iava. Dia ndreo tsika ry azakazaka avy hatrany fa io Yahosoa mihitsiny a no lazaina amin'ny hoe zanak'Andriamanitra zany a, ary tena naterak'Andriamanitra izy. Ndreo jerevantsika mihitsy aloha mampaminany azy, satria raha vao tsy mpaminany izy dia tsy mety io. Iza moa zany mampaminany azy, ndreo jerevantsika hikaroka kely an'izay teny zay tsika aloha hoe mampaminany any izy moa zany dasika aloha misy zato jerevantsika kely ovakitsika aloha amin'ny bokyny Matthieu 21:11 fanaporofona fa mpaminany Yahosoa. Matthieu 21:11, Matthieu 21:11 fa avakitsika manoko ny 10 sy ny 11 hoe 10:11, Matthieu 21:10-11. Eto zany dia tena hoe ny vahoaka israelianina mihitsiny a no nametraka fa mpaminany Yahosoa io. Ary no nefa tonga tao Jerosalema izy dia taitra avokoa ny tao an-tanàna ka nanao hoe iza moa izao, ary ny vahoaka mihitsy no nilaza hoe izy no Yahosoa mpaminany avy any Nazareta any Galilia. Zany hoe tena ny vahoaka mihitsy no manao confirmation, tena miconfirme ho mason'izao tontolo izao fa tena inona, tena mpaminany Yahosoa. Zany hoe tsy ilay fariseo mpanohitra anazy fa eny hoe fa olona efa tsy tian'Andriamanitra hatramin'ny farany reny, fa tena ilay vahoaka ilay ny olona rehetrarehetra tao Israely no iarany teny hoe, ary ny vahoaka ny laza hoe izy no Yahosoa mpaminany avy any Nazareta. Ka ty fa fehom-bahoaka fa tsy fen'olona anankiray, ka raha ny vahoaka israeliana no miteny hoe mpaminany io a, dia tsy ianao ny andeha hiteny hoe tsy mpaminany io, ianao zay hafa firenena any, ianao zay ohatrany hoe anglisy na frantsay na arabo na sinoa, ianao ny teny hoe tsy mpaminany io. Ny vahoaka israelianina ny teny hoe mpaminany io a, dia enonona ny teny io amba-mpaminany anazy. Zay mazava be zay. Zao antsika hijery teny anankiray indray aloha karoantsika kely indray a, ayanay ny teny manaraka araka ny bokin'ny Lioka 24:19, Lioka 24:19 ndray vaketsika indray zay. Aiza moa misy an'izany a, Lioka 24:19 fa hoy izy tamin'ireo, zavatra inona moa izany? Dia hoy ireo, ny amin'ny Yahosoa avy any Nazareta zay mpaminany mahery tamin'ny asany sy ny teniny teo anaty tren'Andriamanitra sy ny vahoaka.
zay io zany de hoe ny olona mihitsy zany no miresaka fa tena mpaminany mahery mihitsy zany Yahosoa zany ary tena mahery tamin'ny asa sy tamin'ny teny teo anatin'Andriamanitra mihitsiny ary teo anatrehan'ny vahoaka rehetra. Zay ny profo hoe ny vahoaka mihitsy no mahita fa tena mpaminany io ka tsy hainao indray zany iteny tsy marina zany rangahy fa ny vahoaka mihitsy no mahita hoe mpaminany mihitsy io de tsy azonao lavina mihitsy zay sary zay. Zay aloha zany ny teny fa atsika jery teny akaiky mbola mana-profo fa tena mpaminany izy de vakitsika teny Andriamanitra amin'ny Jaona 4:7-10. Jaona 6 aiza misy an'izany asoary ahoana moa zany mitovy ihany le izy zany 9:10 izy mitovy ihany le teny hoe zay mpaminany mahery zay le Jaona 6:14 zany mitovy am'le teo ihany. Jaona 6:19 moa fa tsy 14 zany. Jaona 6:19 hoe zavatra inona moa zany fa hoy izy ireo taminy hoe zavatra inona moa zany fa hoy izy tamin'ireo zavatra inona moa zany de ho ireo ny amin'ny Yahosoa avy any Nazareta zay mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teniny teo anatin'Andriamanitra sy ny voaka rehetra zay. Io zany de milaza mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe Yahosoa de mpaminany. Dao raha jerevantsika am'izay raha ny teny Yahosoa hoy izy Yahosoa hoe ny raiko zany hoe ny ray izy zany zanaky ny ray ny dikan'izay zany hoe nateraka eo Andriamanitra ray io izy zany ny dikan'izay ary tsika moa naheno tsara le hoe iteno zanako malalako zay sitrako izy no enoy feo avy any amin'ny lanitra koa zany teny zany avy ao amin'ny bokiny Yahosoa ke jerevantsika zay teny zay okaroana kely zany jerevantsika kely hoe iteno zanako malalako aiza misy an'izay Matthieu 3:17 jerevantsika vetrany zany Matthieu 3:17 Matthieu 3:17 ary inzao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe iteno zanako malalako zay sitrako ray aloha zany zay zany hoe nisy teny nidina direct tao amin'ny Yahosoa hoe zanak'Andriamanitra izy tamin'izy natao batisa zany ray zay. Jerevantsika ndray teny manaraka izy ndray misy teny manaraka mikasika any am'izay ao Matthieu 17:5 Matthieu 17:5 ary raha mbola ny teny izy de indro nisy rahona mazava nanarona azy ireo ary injao nisy feo vy tao amin'ny rahona nanao hoe iteno zanako malalako zay sitrako izy no enoy. Nisy didy mihitsy nidina avy any amin'ny dadakava feo avy any amin'ny lanitra mihitsy ny teny hoe iteny zanako malalako zay sitrako de enonareo io ary nainao an'izany moa zay olona teo akaiky ny Yahosoa rehetrarehetra hitantsika am'izany zany teny navoaka ny Yahosoa zay mpaminany fa tena mametraka mihitsy izy fa tsy izy mihitsy ny namorona ny teny no zanak'Andriamanitra fa nisy teny nivoaka mihitsy ny avy any amin'ny lanitra tany teny hoe zanako io araka ny tenin'ny bokin'ny Salamo hoe zanako ianao zany teraka anao androany de ny confirmena tamin'ny teny zany tao amin'ny Yahosoa mpaminany enony vahoaka ary de ho tokoa Yahosoa fa tena zanak'Andriamanitra izy araka ny Jaona 12 bokin'ny Jaona 12 Jaona 12 izy zany 12:49-50 Jaona 12 le ngamitsika miteny hoe ndraiko satria jeren'zay terme ndraiky zay mihitsy aloha karo kely zay aloha ovaina kely izy hoe ny raiko kelikely an'izay aloha tsika izy mety anany zany teny zany efa mikarokaroka kelikely izy mety ahitana an'izay teny zay aiza misy an'izany ohatrany tsy mivoaka ndray zany sary zany zay ao amin'ny Jaona 5:17 no vakitsika ty fa teny avaintsika ty fa Yahosoa namaly azy hoe Jaona 5:17
jaona 5-17 manam-porofo fa tena nyteny mihitsy ny am'izay Yahosoa hoe manana ny rainy izy fa Yahosoa namaly azy hoe ny raiko miasa mandrakekehitriny a ary izao koa miasa zany hoe tena manana ny dadana izy zany a ary tsisy io dadana io fa io lay nyteny taminy hoe zanako ianao a izany teraka anao androany aloha zany ny fanaporofona fa jery teny hafa ndray aloha tsika zany zao hoe indray moa zany no jevantsika koatran'io satria de zay moa tena mahazava-bitsy hoe tena miasa mihitsiny izy a ny raiko izy miasa ary izy koa zany miasa ny dikan'izay ikambanana zany a le asa raha am'izay sary mandeha zay ka raha n'io teny hitantsika io a de mazava-be mihitsy ny firafitry ny teny fa tena Yahosoa zany tena zanaky ny avondrindra izy ary izy de tena nateraka tamin'inona Yahosoa indray no manazava hoe nateraka tamin'ny teny izy ary izy de tao amin'Andriamanitra mihitsiny ary rehefa niteraka azy io dada Yahva io a Eloheny Abrahama sy Eloheny Mose de nateraka tamin'izy ny teny satria izy no mpamorona zany hoe tsy dada Yahva zany ny tena nanao ny création fa ny rehefa nyteny izy de iny teny izy eto hoe parole zany iny teny iny a no nanao ny création rehetrarehetra fa dada Yahva no miteny a de le teny no manao ny réalisation ny tenyny dada Yahva zay zany le sarin'le izy raha ataontsika kisary sasany izy de zay hoe dada Yahva zany raha mbola tsy niteny a de tsy miteraka izy raha mbola tsy namoaka feo zany io dada Yahva io a de tsy niteraka izy ary tsy mbola misy zatra namboarina fa rehefa nanomboka ny teny izy a de izy ny teny iny a iny natao hoe namoaka teny izy ary ny teny iny a no natsoina hoe zanak'Andriamanitra ary ny teny iny a no atao hoe Yahosoa ary ny teny iny a no antsoina hoe Andriamanitra de zay le mazava-be zany fa roy Andriamanitra io rehefa avy eo zay le dikany niteraka Andriamanitra ary roa no isan'ny Andriamanitra ivavahana dao raha vaketsika am'izay zay teny zay a araka ny bokyny aiza moa izy Jaona toko voalohany moa zany Jaona toko voalohany a andininy voalohany jerevantsika am'izay ny teny hoe Jaona toko voalohany andininy voalohany tamin'ny voalohany teny ary ny teny de tao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ny teny zay zany de fahitanao tsara io Andriamanitra io zany rehefa ny teny a de tamin'ny voalohany izy io teny io ary io teny io de tao amin'Andriamanitra araka ny azavaiko teo ary Andriamanitra ny teny io teny io zany zay tao amin'Andriamanitra io zay ivoaka tao aminy tao a de Andriamanitra iny zay de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy eny nampianariko anareo hoe raha mbola tsy niteny io Andriamanitra io a de tao amin'Andriamanitra tao foana izy fa rehefa nyteny izy zany a de nivoaka am'izay io teny io a ary io teny io de atao hoe Andriamanitra ary ny teny nefa de tonga nofo rehefa avy eo doka aveketsika izy no azoko izy no naharina ny zavatra rehetra ary raha tsy izy a de tsy nisy ary ny zavatra rehetrarehetra zay zany io teny io zany na hoe Yahosoa io a no naharina ny zavatra rehetra zany hoe io zany no azo zany hoe fitaovana nentin'ny dada Yahva zay mpamorona nanamboarana ny zavatra rehetrarehetra fa raha tsy teo izy a de tsy nisy ary ny zavatra rehetrarehetra zany hoe tena io mihitsy ny fitaovana nampiasain'ny dada Yahva teny Yahosoa io a nampitondraina ny mpianatra tam'izany fotoana zany raha niaraka tamin'ny mpianatra izy zay tena nefa mpianatra zany fanazavana ny teniny Yahosoa zany de andininy fefatra ambin'ny folo am'izay a ary ny teny de tonga nofoka nonona tamintsika io andininy fefatra ambin'ny folo io Jaona 1:14 ary ny teny ala de tonga nofo kanonona tamintsika io izy io nonona taty amintsika ary ny banjina ny voninahiny izay de voninahitra tahaka zay zanakalahy tokana avy amin'ny rainy eo ka nefa kitsika amin'ny teny anankiray fa ohatrany sahirana be makeny ty teny anankiray ty
Nanga mitsika maky anazy amin'ny teny hafa anankiray. Jaona zany afafabe teny gasy teo. Jaona toko voalohany zao de andininy fahaefatra ambin'ny folo. Ary ny teny de tonga nofoka nonona tamitsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana zay. Zany hoe lay tokana avy any amin'ray mihitsy izy zany lay tokana ny dadany izy zany amin'izany teny zany. Donc avetsika de voninahitra tahaka ny zanona zakainy zanakalahy tokana avy tamin'rainy. Zany hoe tena zanakalahy tokana ny dadany mihitsy ny zany tia Osoaty, zanakalahy tokana ny dada Iavay zany, avy tao amin'ny dada Iavay zany de zanakalahy tokana mihitsy izy zany hoe zakainy zanakalahy. Zany hoe io voninahitra sy ny hatsarany io zany dia zavatra nomeny dadany anazy. Zay izy zany, zay hoe zakainy zanakalahy tokana avy amin'rainy. De eto zany tsika de mita tsara mihitsy fa Yahosoa zany lay voalaza ny Soatra Masina hoe zanak'Andriamanitra izy. Izy zany lay zanakalahy tokana. Mazava zany fa mpaminany mihitsy no miteny eto hoe zanak'Andriamanitra izy. Soatra Masina miteny an'izay, Yahosoa ny teny an'izay, ny mpitantara ny teny an'izay, ny teny avy any amin'ny lantilanitra ny teny amin'izay, bokin'ny Jiosy Sefer Torah ny teny an'izay. Raha ianao zany mandany zany de hatrany de efa divoly ianao dikan'izany. Mieritreretra ary manipaka ny tenin'ny Andriamanitra Abrahama ianao, manipaka ny tenin'ny Andriamanitra Mose ianao. Iavanao anarany. Mieritreritra anao zany zay miteny fa tsy miteraka io Andriamanitra io fa ny Soatra Masina avy any amin'ny mpaminany Israeliana de milaza mihitsy fa tena niteraka izy. Ary tena marina zany. Ary ny Soatra Masina mihitsy, ny Soatra Masina ny Jiosy no miteny fa niteraka io Andriamanitra io. Ary raha niteraka izy zany de tsy misy zahatra azonao andavanany zay intsony. Ary io zanany io de hitantsika eto le hoe Andriamanitra izy ary ny teny teo Andriamanitra izy teo zay mizy. Jaona voalohany toko voalohany tam voalohany teny ary ny teny de tao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ny teny. De tena mahitsy be mihitsy ny ty io teny io de Andriamanitra zay. Ka io teny Andriamanitra io zany no tsindritsika am'izay ny mahandriamanitra azy de tsy tatika hatramin'ny natongavany Yahosoa fa ny mahandriamanitra azy de efa izy efa hatrany aloha tany. Tao amin'ny bokin'ny Salamo misy an'izany, ao amin'ny bokin'ny Salamo firy amin'izay jevako kely izy Salamo aiza moa zany izy Salamo 45 de ny 6 sy 7 zay no jevantsika vetivetika aloha. Ka ho any reny fivavahana any amin'ny tsidy reny milaza fa tsisy Andriamanitra zany, tsy any Andriamanitra Abrahama mihitsy zany boky zany, boky ny foroporonina fahatahany zany. Tsy any Andriamanitra Abrahama zany ka miomana ho zay nanao akasiparana zao Andriamanitra Abrahama zao fa tonga ny fahamalina anareo. Zany ny atao hoe Elia, mpamaly sy mpandrava ny zay nanao any dada Iava. Tosany ianao rery ve vita an'izany? Hitantsika eny ihany ny tony zany eo tsy rery zany. Salamo 45 firy moa teneniko teo. Sept huit no vakitsika ohatrany 6-7 izy io na 7-8 tsy tadidiko arakaraka ny bokiny zany. Salamo 45 de ny 7 sy ny 8 no vakitsika. Andriamanitra tafatoetra mandrak'izay ny seza fiandriananao, te hipamarihana ny te himpanjakanao. Eto zany de antsoina hoe Andriamanitra zany le mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Zay izy Andriamanitra le mipetraka eo ambony seza fiandrianana. Tiany rariny ianao ka mankala ny heloka. Ka noho izany Andriamanitra zay Andriamanitra ao nanositra diloilo anao tamin'ny diloilo mpiravoravoana mihoatra noho ny namanao. Ity Andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandrianana ity zany re olona de manana Andriamanitra zay
manositra dilo ilo anazy indray zany hoe io zany izy mipetraka ambony seza fiandrianana ohatra anazy zany iaosao moa zany io resany io de mitsangana zany andriamanitra mavy any de manositra dilo ilo ana ohatran'izao a satria za le zanany zay idrikan'io teny io io zany a efa tany amin'ny andro ny bokyny salamo mihitsy ny tany aloha tany no efa nisy ny fanambarana fa roa ny andriamanitra raha tsy zatra ny fironona zany io zany diso be zay rehetra reny hoe monoteisme trinitarisme reny mantsy ny mipetraka amin'ny rafitra didi folo reny fa ity zao de fanaporofona mihitsy fa efa namoaka dity andriamanitra zany fa rehefa tonga io zanany io a de andriamanitra io a ka rehefa tonga io zanany zay andriamanitra io a raha fa ny didi folo satria mitsipaka an'le hoe andriamanitra tokana zay any amin'ny didi folo ny sary misy satria tany amin'ny didi folo a iaiavareno andriamanitra fa rehefa tezitra moa dada iavaty satria taoriana natezerany totony a de nametraka teny mihitsy izy hoe zany teraka anao androany ary tia naterany ty nataony hoe andriamanitra tsara be ny momba ny amin'ny seza fiandrianao sy mahasomihafa teo zany koa andriamanitra zay andriamanitra ao zao io avakitsika amin'ny teny anankiray zay amin'ny teny frantsay mihitsy ny atao makitsika anazy fa eto zany de mahazava-be fa roa ny andriamanitra zany no manapirofo fa fampianarana avy any amin'ny devoly le hoe trinitarisme le hoe telo zay ray zany avy any amin'ny devoly na hoe ny monoteisme avy any amin'ny devoly satria zao ny ray a manositra an'le dilo ilo ary ny ray hosorona dilo ilo ahoana moa mampitovy andreo aminareo doka ataontsika sary le izy aloha fa ovakina aloha vakitsika aloha zay vao ataontsika sary psaume firy misy teo 45:7-8 tu aimes la justice andraso aloha ny andininy faenina indray izy mio izy io arakaraka ny tena eto ndray izy zao a psaume 45 de 6 sy ny 7 indray izy zao eto psaume 45 de 6 sy ny 7 ton trône ô Dieu est à toujours ny fiandriananao ny seza fiandriananao izy izy a andriamanitra est à toujours dia mandrakizay tory zay le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité 7 tu aimes la justice et tu es la méchanceté tianao ny famarihana fahalanao kosa ny aratsina c'est pourquoi noho ny am'izany mihitsy ny a ô Dieu andriamanitra ton Dieu tao lay andriamanitra anao andriamanitra de nanositra dilo ilo anao zafady de dilo ilo mpifaliana par privilège sur tes collègues mba tena tony hoe mampiavaka anao mihitsy ny am'ireo anamanao rehetrarehetra reo zany mba privilégié kokoa zany ianao nodikizay iaosoa zany ka eto zany de mametraka mihitsy ny hoe misy dieu anankiroa ny ray manositra dilo ilo de ndray hosorona dilo ilo ahoana manankiray andreo ko raha tsy de vendrana mihitsy ny ko ampiresana hoe andriamanitra anankiray any fa mibokony salamo ary milaza ty fa anankiroa izy ko dinanao taonao nareo zany no fampianarana avy any amin'ny devoly any io jesosy nataonareo zao ny fampianarana devoly nataony bokony salamo reo na mbola tsitsire amin'ny testamenta vaovao tsika de efa mahita sato fa anankiroa le andriamanitra amalan'io teny salamo io zany alo ataontsika sarisary le izy de mandinika tsara am'izay misisa aza be famarina famarina fa rehefa resy lahatra lana manao batisa efa tsy mety tsony ataony elia batisa raha malagasy amy 2026 tosany hoe mbola hoe raha maty alohan' zany tokoa de ahoana efa nanome vaolana hoe ndana misoatra narana ny batisa ty am'fanjakany eo soa de efa tsara aloha zay efa mety aloha zay ny fahamarinana zay dao ara apetrakitsika le sary ty zany misy iza fiandrianana de misy mipetraka eo de petrakitsika eo le zanak'andriamanitra avo indrindra io izy io tsika moa zany tsy mahay sary fa de ataontsika peu près le izy a io ny zanaky ny avo indrindra io zany ery amy sary ery
dia ety misy Andriamanitra indray zany ataontsika mitsangana indray lay anankiray datany zany tia indray ny datany zany ataontsika ngezangeza kokoa zao dia itikatra tondra diloilo avy any ito eo amin'ny tany io le diloilo dia natainginy eo ambony lohan'ity zanany ity ty diloilo ity ahoana zany manankiray andreo am'izao hevitra zao aminareo satria ndray manositra diloilo ndray ipetahan'le diloilo nosorana taminy ahoana manankiray andreo ka na de ataontsika de efa vendana sy tsy mahay mijery na ny jamba raha mety mahinao zamba mety miteny hoe anankiroa zany ka fa le milaza fa mahiratra mihitsy nefa nytiny tena jamba melohan'ny fotoana milaza hoe raha ihany Andriamanitra nefa ny aritony sara efa milaza sato fa roa Andriamanitra ao boky ny salama izy de efa mazava-be mihitsy hoe roa Andriamanitra zany no proof fefa rehefa tetso dada iava io de efa ialany daholo ny didy folana ka raha didy folana milaza hoe ray Andriamanitra tamin'ny andro ny didy folana de namoaka fanambarana izy fa anankiroa am'izay zay ary izy mihitsy ny namoaka an'io proof fandehalany le didy folo sy lana Mose satria tena ny poteny io hitantsika am'izay le Isaia 66:3 iny hoe zay rehetra mbola mamonombo de ohatra mamono olona zay mbola mitondra fanatsy de ohatra mamolaka vozona alika sy ny maro samihafa iny zany fanaporofony hoe efa miady amiko nareo raha mbola manao an'iny fa mandoro hevitra nareo miala tam'izay fa tsy mety tsony io sary io zany ny teny mahitsy be sy mazava-be milaza amitsika hoe tena misy Andriamanitra roa be zao sady zay ny zay fanaporofona zany zay faharoa ny Andriamanitra ivavahana io izy io entinetsika fanaporofona fa tena roa ny Andriamanitra ivavahana fa tsy anankiray zany ka lasa hoe monoteisme na hoe trinitarisme testamenta taloha zany de milaza fa anankiroa izy andao ndray tsika mbola naporofo amin'ny testamenta vaovao ny testamenta vaovao ndray de manaporofo mihitsy faharoa ny Andriamanitra inona ny antony le dada iava de milaza fa tsy mba mety maty mihitsy fa velona mandrakizay lay zanak'Andriamanitra kosa nefany efa maty aozy izy ka ahoana moa zany ny ampitovy an'izy mianaka am'izany hevitra zany aminareo ary ny soatra masina miteny mihitsy ny Andriamanitra tsy mba olona kandainga na zanak'olombelona ka anenina tsy zanak'olombelona io dada iava io nefa lay zana kosa tena zanak'olona mihitsy dao jevantsika aloha zay sary zay ny mampiavaka azy mianaka mihitsy hoe tsy mety ony ray ihany no zanaka no vinavinona no lova ketsika indray raha soratra masina manao moa zany jevantsika anazy ao tsika jery an'ity sary ty indray ao bokin'ina moa zany apokalipsy indray ny vaketsika apokalipsy toko faefatra apokalipsia toko faefatra apokalipsia andin'ny fafilo moa zany andin'ny fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo apokalipsy 10 de ny 11 ary ireo anty-da efatra amby roapolo kosa de ny ankoka teo anoloanan'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandriana sy mitsaoka an'ilay velona mandrakizay zany ty mipetraka eo ambony seza fiandriana anankiray ity ary manipy ny satroboninahitra eo anoloana seza fiandrianina ka manao hoe ianao ry tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny azy mamboninahitra ary fahefana fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponinao ihany no nisiany sy nahary azy takona kely am'le Eliama le soratra zay no nisiany sy nahary azy zany hoe le Andriamanitra mpamorona zany ty miresaka amitsika eto lay nahary an'izao tontolo zao de izy io zany velona mandrakizay fa tsy mety maty mihitsy io zany zay nefa le zanak'Andriamanitra de niteny mihitsy hoe efa maty aho nefa velona mandrakizay koa zay le zanaka koa zany de efa laza fa efa maty aho ary izy de zanak'olona aloha de efa tika ndray zay teny hoe efa maty zay ary amin'ny bokin'ny apokalipsa vaketsaingana le izy lakilaky azy aiza ny jevantsika anazy azokarona kely aiza mety hitantsika an'izay apokalipsy 1:18 apokalipsy 1:18 avokatsika ry
dia lay velona lega vaketsika mihitsy ny amy lohany any de italeo tsara ity teny Yehosoa ty le Yehosoa le mpaminany efa izy niakatra any amy lanitra lanitra manao an'ity fanambarana ity efa any amy lanitra hatrany amy voninany izy zany de ahoana moa zany ny amakitsika anazy tokoa sokafana manontolo apocalypse 1:13 mivakitsika 1:13 jusqu'à hatrany amy 18 ary teo voan'ny fanaovanjiro de nisy anakaiky tahaka ny zanak'olona ny akanjoakanjo lava hatrany any tongony zanak'olona zany tahaka ny zanak'olona ny akanjoakanjo lava hatrany amy tongony sady nisikina fisikina mbola mena teo amy tratrany ary ny lohany sy ny volony de fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy de tahaka ny oram-panala ary ny masony tahaka ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varana manganoano ohatra lay voadio teo amin'ny fiandrendrena iny ary ny feony toy ny firondrondrano be ary ny tanaketina teny an-tananakavanana izy ary nisy zavatra maranitra n'olona ny voaka avy teo am-bavany ary ny tareny de tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny ary nahita azy ao ka de lavo ny ankohaka tahaka ny mateonona ny tongony fa izy nanendry ahy tamin'ny tany akavana ka nanao hoe aza matahotra fa izao ny voalohany sy ny farany zay eo zany de miteny hoe voalohany sy ny farany koa dada Iava fa iteny tsy itovizany de ilay velona efa maty aho nefa velona mandrakizay apetraka aminao fanontaniana raha ity zanaka ity zany le zanak'olona ity de efa maty izy fa taiza le dada Iava nety maty satria ny soatra masina de milaza mihitsy iny teo Andriamanitra dada Iava de velona mandrakizay tsy mety maty mihitsy ny izy zany fa lay zanak'Andriamanitra koa tsy nety miteny mihitsy ny hoe efa maty aho satria Yehosoa miteny io ka raha Yehosoa miteny efa maty de tsy izy mihitsy n'izany le dada Iava tena tsy azo ampitoviana ireo anakireo fa zay mampitovy am'ireo de tena devoly directa mihitsy aza miaraka am'ireo tsony fazakazaka anao mahazo miaraka anao rehefa tiaraka fa anao am'izay ny problema anao rehefa mitsipiny amin'ny hera anao de efa ianao ny safidy an'izay da tazo ny valiny sy ny vokany zany fa ho azy tiandositra ny atezerany dada Iava de mantsira am'zany miala am'zany fa mazava-be ny sary tsy azo ampitoviana amin'ny dadany mihitsy ny io zanany io fa samy hafa reo ndray mety maty ary tena ny teny mihitsy hoe efa maty aho tsy izy fa dada Iava kosany tsy mety maty mihitsy ny izy ka ahoana moa ny ampitoviana izy fa raha milaza anao fa dada Iava ihany no lay zanak'Andriamanitra Yehosoa na tsy haiko zay etsonao anazy ihany raha vao nataonao mitambatra reo hoe raha ihany reo de efa nataonao maty zany le dada Iava nanohitra lalàn'Andriamanitra ianao ary zay miteny fa maty dada Iava devoly ihany ny samy teny an'izany ny devoly irery ihany no samy teny fa efa maty dada Iava satria dada Iava de milaza mihitsy hoe tsy mety maty zany mazava-be zay io zany ny fanaporofona ny madiso ny trinité ary madiso ny monoteisme le manao hoe ny ray ihany egalina ny zanaka egalina ny fanahy masina za moa tsy resaka fanahy masina fa de efa fahadisoana mahatsiravina mihitsy fa aleo tsika eo amy raisy ny zanaka ihany de efa ampy rehefa diso reo de efa tsisy marina intsony ny akoatran'izay de mahitsy be mihitsy ny teny hoe tena tsisy marina ny fampianarana meny olona anareo fa tena fampianarana avy any amin'ny demonia mihitsy mpitondra fivavahana avy any amin'ny demonia inamboaka fanambarana fa ny ray ihany egalina ny zanaka egala fanahy masina na hoe izy telo de ao anatin'ny kapoaka anankiray zay le trinité ndray anankiray any Andriamanitra ozy izy ary iny ny sary milaza fa tena ao anaty didi folo nareo io trinité nareo sy le hoe ny ray ihany egalina ny zanaka egala fanahy masina ny trinitarisme sy ny monoteisme de fanaporofona fa fampianarana avy any amin'ny devoly mihitsy ny ary devoly nitondra anazy io ary zay mivavaka am'izany rafitra zany devoly daholo no mivoaka ao zanaka devoly daholo ahoana moa ty zatra ataonareo ty kosa fa naminay fanaporofona zay na natoery raha matohitra fa mahitsy be ny sary ny ray vety efa maty de ndray tsy mety maty ahoana ny ampitovizanao an'ireo ka amy mahaolona anazy de maty izy fa amy tsy mahaolona anazy de tsy maty izy amy tsy mahaolona anazy iza nampiantranao an'izany lay zanaka efa nyteny hoe efa maty aho izy ny teny fa taiza io dada io ny mety maty aminao tanao am'izany le adalana miaro tsindraka ataonareo ary ny tena marina
ty zanaka ty de niteny hoe tene fanapofoana manaraka ty io zanaka io de niteny hoe izaho de zanak'olona zanak'olona fa dada iava kosa miteny hoe za tsy mba olona nefa ny ahosoa de olona fa dada iava tsy mety olona ahoana ny ampitoviana ao andreo donc evakizy zay teny zay hoe iahosoa zay olona ao karoana atsika kely zay teny zay aloha karoana kely iahosoa any bokiny tomboty angambany izy resy diso ava karoantsika kely aiza moa misy aniny verina kely ina mbola mikarokaroka mihitsy nitsika timoty voalohany a timoty voalohany a timoty voalohany a toko faharoa andiny fatimy angambany izy teo evakitsika kely zay timoty voalohany toko faharoa andiny fa tsy efatsika kely any timoty voalohany toko faharoa zay timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy fa iray monja Andriamanitra ary ray ihany koa ny mpandalalana amin'Andriamanitra sy ny olombelona dia iahosoa azy tonga olombelona hoy mahitsy be mihitsy ny io iahosoa olombelona zany evakitsika nay a amin'ny boky anankiray hoe tena lasa olona mihitsy ny izy iahosoa zay olona zany timoty voalohany toko fe misy toeraka izy 2:5 timoty voalohany a vakitsika miteny avandray timoty voalohany a 2:5 fa ray no Andriamanitra ary ray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona de iahosoa zay olona iahosoa zany hoe de olona nefa ntsika hita tsara fa ny teny dada iava hoe za tsy mba olona ahoana ny ampitovianao anazy amin'ny ahosoa zay olona vaketsika nay raha ny bokyny nomery mihitsy n'izy nomery aiza moa zany fanisana moa keny nomery amin'ny teny katolika ty boky katolika ty vaketsika ty nomery 19:23 angambany izy zay nomery 19 aiza moa zany nomery 19 aiza misy an'izany ohatra ny totsitako ndray izy teo nomery 19 firy sa 23:19 asy hoe andray jevantsika aloha rety ye numéri 23:19 hoe fanisana 23:19 raha katolika romana moa zany ty le boky zany fanisana 23:19 tsy olombelona Andriamanitra ka andainga zany de mahitsy be mihitsy le teny katolika romana hoe tsy olombelona zany Andriamanitra zany a na zanak'olombelona zany ka neny sady tsy olombelona izy ny tsy zanak'olombelona nefa le zanak'Andriamanitra eoso amy teny hoe za kosa de olona ahoana moa zany ny ampitovizanao an'le dadany zay tsy olombelona mihitsy sady tsy mety maty am'le zanany zay olombelona ary efa maty ahoana ny ampitovizanao an'ireo fa de efa teny efa devolo saina anao raha mampitovy an'ireo sary reo teny efa avy any amy devolo mihitsy iny anao dosina hoe ka ahoana raha ten'Andriamanitra amy teny hoe raha nahita ianao Filipo de nahitany ray ka zatra olona mitovy reo amin'ny taresy ny bikako ny zanany fe tsy mitovy amin'ny dadany ary ny dadany tokoa raha niteraka de mitovy aminazy ny zanany lozika be zany raha nahitanao de nahitany rehetra mitovy zay inona madiso an'izany ary ny tena izy moa eo amin'ny asany tena ny fampiresana am'izay hoe satria ny asako ny asan'ny dadako zy izy no ataoko ary anankiray zay am'izay asa zay natrany amy création de mitovy daholo satria raha nanao zavatra eo soa de baiko ny dadany izy ko raha nahitany dadany anao de izy manao ny action rehetra ary zay nataony eo soa de any dadany daholo zay no mampitovy azy mianaka mitovy izy any amy tare
mitovy izy amin'ny fihetsika, mitovy izy any amin'ny asa, ka inona moa tsy mampitovy anazy tokoa hoe raha nahitana reo nahitana azy. Ko ny dadany any lavitra be any ahoana moa ny ampiseho anazy an'le olona tokoa? Normaly izy miteny hoe raha nahitana reo dia mahita anazy satria mitovy na ny fihetsika, mitovy ny fanao a, mitovy ny taresy ny endrika, ka ahoana moa tsy ampitombona zany teny hoe raha nahitana reo dia nahitana azy. Ohatra ny Eliasy Ehosoa zao, raha nahitany Eliana reo dia nahitany Ehosoa, fa mitovy ihany koa zany hevitra zany. Ndray fotsiny fohifohy par rapport amin'le zokony Ehosoa, lava Ehosoa. Ary fiteniko eto mihitsy zany nahitana reo nahitany Ehosoa, ary raha nahitana reo dia nahitany dada Iava, fa mitovy ihany zany hevitra zany. Satria Ehosoa sy Eliana kiray ary zay manahaka ny dadanay Iava. Fa izany sary zany dia efa fanam-polofolo amin'ireo mihitsy hoe ray Andriamanitra ray, ary ray koa le Andriamanitra zanaka. Ny Andriamanitra ray dia ray ny isany Iava no anarany, ny Andriamanitra zanaka dia ray ny isany Ehosoa no anarany. Ary tena roa be zao reo Andriamanitra reo. Ary ny faran'ny fanam-polofolo koa dia any amin'ny lanitra indray tsika no hijery, fa ty zao dia le sary nandiritra teo. Fa rehefa tany amin'ny lanitra amin'izay Ehosoa dia niavaka mihitsy ny sy ny dadany ary dia tena niankofana tokana mihitsy ny Ehosoa io. Izany hoe tena Andriamanitra Ehosoa. Voapirofo tanteraka mihitsy izany teny izany. Miokanareo mahandriamanitra azy any amin'ny bokin'ny Salamo, mahandriamanitra anazy tany amin'ny bokin'ny izay efa nivakitsika teo. Fa andao tsika hijery amin'ny mahandriamanitra anazy tena hafa mihitsy izy, tsy mitovy amin'ny rainy izy fa hafa izy Apokalipsy toko 5. Vakitsika ny Apokalipsy toko 5. Manoko andinin'ny fahavoalohany. Zany vakitsika ry teknisianina mahafinaritra be. Ary hitako teny an-tanan'ny ankavanana mipetraka eo ambony seza fiandrianana, boky voasoratra tao anatiny sy teo ivelany, vao izy tombo-kase 7. Dia indro nisy anjely mahery anankiray niantso tamin'ny feo mahery. Iza no mendrika anoratana amin'ny boky sy hamantombo-kasely? Dada Iava ty mipetraka ambony seza fiandrianana ty dia mitazona boky izy. Io le dada Iava io. Iza ny mendrika anoratana amin'ny boky sy hamantombo-kasely? Dia tsy nisy tany an-danitra na tetỳ tany na tany ambany tany na tsokatra na jery azy. Andininy fahefatra. Koa dia nitomany mafy aho satria tsy hita misy mendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Dia hoy izao, dia hoy ny anakaiky tamin'ny andriday tamiko, aza mitomany fa indro efa nandresy ny liona avy amin'ny fokony Joda dia ny solofony Davida ka hanokatra ny boky sy hamantombo-kase 7. Io zany le dada Iava zany mitazona an'le boky ohatran'izao taoko izao, taoko sary. Dia mitazona boky zany dada Iava. Io hitanareo amin'ny sary io, ohatran'izao mihitsy ilay sary. Leo taoko ato mihitsy dia tena mety be. Leo akavanana izy dia ato zany. Dia iza ny hamanty boky ty? Hamantombo-kaseny, fa tena tsy misy mahavoavaha. Dia za io mipetraka ambony seza io solo tena dada malala Iava zany za. Dia mipetraka iny, dozantsika ny teny. Dia ao amin'ny andininy fahaenina, ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-maina efatra sy teo afovoan'ireo antida dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny voavolo, nanana tandroka 7 sy maso 7, dia ny fanahy 7n'Andriamanitra nirahana ka any amin'ny tany rehetra. Ka io Ehosoa ilay hoe zanak'ondrin'Andriamanitra. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra ilay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Atika indray zany amin'ny bokin'ny izy moa bokin'ny Jaona misy an'izay. Raha niresaka tamin'ny Natanaely izy dia zay ndreo evakitsika vetivety izy ato amin'ny boky ato hoe Jaona toko 7. Dia amin'izay malakilaky ny fikarohana koa fa ilay ela be izy Jaona toko 1. Jaona toko 1 andininy 7 ity 23 io angambany izy io.
23 24 nijevantsika John 1 23 24 nojevantsika raha tena izay mihitsy iny io tokony izay aloha ny eo e John 1 tsy izy ndray ty diso ihanytsika tamin'iny azo aloha hoe karotsika kely hoe tsy mety io teny io indreo ny zanak'ondrin'Andriamanitra lay karokarotsika any vao karotsika atindray rehefa ela be teny mampalaky anazy ty tsika zay mampalaky anazy ihany nanao atsika anazy John mariny ihany ny teneniko teo ahoana zany moka 29 fa tsy 23 kosa ny izy John 29 John 29 vakitsika zany no ny ampiso dia nahita ny Ahosoavy manatona azy John ka ho izy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao i John apôstôly mihitsy i John mpanao batisa mihitsy zany ty le nahita anazy ty de niteny hoe io ny zanak'ondrin'Andriamanitra io de io le zanak'ondry hitantsika ry amin'ny bokyny Apokalipsy any vakitsika teo iny zany hoe Yahosoa zany le zanak'ondry aty amin'ny bokyny Apokalipsy teo iny de hoe Apokalipsy toko misy teo toko 5 andininy aiza misy teo misy teo vakitsika andiny 9 ary iny fa iry teo afovoany sisa fiandriana sy zava-manena efatra sy teo afovoan'ireo antida nisy zanak'ondry nitsangana io zany Yahosoa io tahaka ny voavolo satria Yahosoa le tarikatra amin'ny bokyny Jaona iny zay hitantsika tsara iny andiny 7 de tonga izy ka nandray ny boky teny an-tanylay mipetraka eo ambony sisa fiandrianana de Yahosoa zany no naka an'ity boky ty zay ndraisy teny am-pelantanany dadany ka raha za zao mipetraka eto de misy rakake maka anazy de ahoana moa ny lazanao fa zay ihany naka an'ity nefany ka tsy filma be ve ny tany an-danitra am'izany efitra zany de tany amin'ny lanitra lainga be zany dikan'izany fa tena hafa mihitsy ny mipetraka eo ambony seza mitazona boky de hafa le nandray anazy avy any iny nandray anazy iny le zanak'ondrin'Andriamanitra le Yahosoa autre personnage mihitsy ny par rapport amin'ny le père qui est assis sur le trône ane tena olona hafa mihitsy ny zanaka par rapport amin'ny dadany zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana de ny zanany naka le boky teo am-pelantanany dadany hafa mihitsy n'izy zany de iny zatra nitranga rehefa avy eo zany de sary miseho fa roa be zao ny Andriamanitra ary miavaka tsara hatrany an-danitra ny amin'ny lanitry ny lanitra any amin'ny lanitry ny lanitra tena mahitsy be roa ny Andriamanitra ivavahana dao raha toy atsika ary noho ny nandray ny boky izy eo andiny 9 noho ny nandray ny boky izy de niankoka teo anoloany zanak'ondry ny zava-manana efatra sy ny antida efatra amby 20 ny ankoka eo anoloanany zay samy nanana lokanga sy lovia volamena fenididika azo manitra dia ny fivavahany olona masina izany tena ny nanao fivavahana zany tamin'ilay zanak'ondry miaraka tamin'ny fiankofany lotsake ny ankoka teo anoloanany zanak'ondry izy reo zava-manana efatra sy ilay antida efatra amby 20 de sady samy manana lokanga sy lovia volamena fenididika azo manitra de ny fivavahany olo-masina zany zany hoe raha vao eo zany reo zavatra reo de fivavahana io atao io mivavaka ry zareo ny dikazay mazava be zany fa nivavahana Yahosoa zany hoe Yahosoa ny verina nakany amin'ny lanitry mihitsy ny aza de teo anatrehany dada Iavany mihitsy no nampisehoana fa ivavahana mihitsy ny Yahosoa mazava be io teny sy ny fampianarana io donc avakitsika amin'ny teny frantsay ndre io sary io aiza mizy Apokalipsy 1:8 Apokalipsy 1:8 voilà Apokalipsy 1:8 no vakitsika 1:8 5:8 moa 5:8 tsy manitsy koa ny technicien no variana be ny technicien quand il eut pris le livre
ary efa ndraisiny zany boky zany le 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'eau remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ary rehefa nandray ny boky izy izy a de ny efatra amby roapolo sy ny zava-manana efatra de niankohaka teo anatrehan'ilay zanak'ondry ary nitondra harpa sy ino kopy kapoaka volamena feno zava-manitra ary tsinona zany fetika zany ozy izy fa nivavaka zay ataon'ny olona masina. Mazava be ny sareto zany hoe nivavaka zareo. Qui sont les prières des saints? Ny olo masina zany rehefa manao zay harpa sy kopy zay zareo l'olo efatra amby roapolo sy ny zava-manana rehefa manao zay fetika zay zareo dia ka mikohaka de mivavaka izy nytika zay. Mazava ho azy fantsarina amin'ny bokin'ny apokalipsy toko 5 ny 9 de mametraka mihitsy ny fatena Andriamanitra ivavahana mihitsy nya zany Yahoshua zany zay tsy mivavaka aminy devolony dikan'izay. Zay mazava zany sary fa Yahoshua tena Andriamanitra ivavahana, roa be zao ny Andriamanitra ivavahana, diso daholo ny akoatran'izay ary fampianarana démonie nanambany any Yahoshua. Fa Yahoshua n'Andriamanitra ivavahana sy ankofana aza tsy lehibe noho ny dadany izy. Ny dadany a de lehibe noho izy foana ary manamarina an'izany Elia. Ny voalohany indrindra de dada Yahva, ny manarakaraka an'izany de Yahoshua. Reo ihany ny Andriamanitra ivavahana ny amin'ny lanitra ary manaraka an'izany ny ety ambonin'ny tany, averina zany voninahitra zany ary anjarany Elia mamerina an'izany ary tsy maintsy vitako zany. Averina amin'ny dada Yahva ny voninahitra fiziny Andriamanitra, fa tsy reo Andriamanitra tsy izy manerana an'izao tontolo zao reo. Tonga ny fotoana andravana andreo ary tsy maintsy ravako reo. Zay ny atao hoe Elia raha tsy mahina ary. De ravanao amin'ny ahoana? Zanga ho mandeha iry aminy. Zay miaraka amin'ny dadako zay mpanao an'io asako io. Ary tsy maintsy vitako io. Ary vitako tsara mihitsy ny azy. Voninahitra ho an-dada marako fa zay namarana antsika anazy a. Roa ny Andriamanitra, miteraka io Andriamanitra io a voavaly daholo zay a. Samy manapa-kevitra manao batisa rehefa resy lahatra fa aza mangala tahaka. Be zay zavatra hitanao senonao zay de ataonao ahoana zany mangala tahaka an'izany rehetra zany. De tsy menatra eo masin'io Andriamanitra io ve anao angalatra an'izany tenretrehitra zany. De tsy mba matahotra ve ny fonao sy ny sainao sy ny fananao indrindrandrindra mbola angalatra an'izany tenretrehitra zany fa tsy miaro fibebany rehefa mba henao izy hoe andana mba mibebaka. Torevitra ny Elia rehefa tsy teo any amin'ny helo sy ho tratra ny fahatezerana amin'ny rehetra, andana misaotra anarana amin'ny batisa rehefa resy lahatra. Ivavaka tsika. Voninahitra no dada mara Yahva. Sotra betsaky ny amin'izany teny izany. Tena faly maheno ny hatsaranao, mampianatra ny famarinana ianao. Voninahitra anao dada malalako Yahva. Ta io zany teny zany tena ho vorain'ny olona. Ta io zany teny zany tena ho azy ny olona tsara. Ho fantany fa tena fitiavana le fampianarana. Ampianariny olona hitodika ao any aminao dada Yahva. Ary mangataka Elia ny fanainao masina mba hiasa mihitsy ny taona n'izao tontolo zao amin'ny alalan'izao fampianarana sy efa nampianariny Elia andresy lahatra ny olona hitodika ho any aminao, ho any amin'ny Yahoshua amin'ny alalan'ny Elia zay ny rano ety an-tany. Taovy tafaraka amiko ny fanahy rehetrarehetra zay mitady ny famonjena. Taovy tafaraka amin'ny Elia izy. Dado, tonga ny andro ny fahamalena, tonga ny andro ny fandringanana, tonga ny andro ny